Fandiovana ny tanàna alohan'ny hahatongavan'ny président Macron ao Madagasikara rapitso. Io indray zany no ho adiadintsika androany satria dia niteraka resabe tokoa io fandiovana ny tanàna alohan'ny hahatongavan'ny vazaha io. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Eran'io zany ao amin'ny tambazotra sosialy ny tsy fahafalian'ny malagasy amin'ny fandiovana ny tanànan'Antananarivo amin'ny fotoana izay andalovan'ny président Macron rapitso ao Madagasikara izy sy ny vadiny Brigitte Macron izany. Voalohany indrindra aloha dia terme positif aloha ny atao hoe fandiovana. Iny zany tsy tokony asitsika adihevitra fa rehefa miresaka fandiovana zany ny zanak'olombelona dia tsy misy mihitsy zany ny hoe tokony hanakianana an'izay inisiativa izay. Saingy hoe ny mampimenimenina ny olona izany dia ny hoe hatramin'izay tsy nisy ny fandiovana lehibe ohatran'io zany isika malagasy ve zany tsy mendrika ny hanana tanàna madio fa rehefa tonga ny vazaha voazay vao misy ny fandiovana. Raha ohatra aloha tsika zany amin'ny maha-malagasy atsika dia mandainga aloha zay milaza fa hoe rehefa handray vahiny dia tsy madio ny trano, mandamindamina ny trano ary mametraka ny karazana hoe zavatra rehetra na ny décoration izany mba ho fanajana n'ilay vahiny aloha amin'ny lafiny anankiray. Faharoa manarakaraka an'izay koa zany dia ny tahotra ny voafosan'ny vahiny. Eo zany matsy ny tena betsaka zany izay hoe tahotry ny hofosain'ny vahiny izay satria isika malagasy dia manana an'izay fomba hoe mifosa tranon'olona izay. Dia misy ara-ny karazan'olona tena hoe tsy mampiditra olona trano mihitsy satria matahotra ny hofosaina ny tranony. Kanefa ny zava-dehibe raha amiko ny hoe fandrosoana ao amin'ny tranon'olona. Raha olona manam-panahy, raha olona ambony fisainana dia ny zavatra ho jereny voalohany indrindra dia ny hoe ny fahatsoram-po an'ilay tompo-trano mandray azy ao amin'ny tranony ary ny karazana hoe fankasitrahana na reconnaissance ny amin'ny hoe nampidiran'olona nao an-trano. Raha ialo personnellement dia zay no jerevako rehefa mandeha ao an-trano n'olona satria tsy voatery mihitsy izy ny hoe ampiditra ahy an-trano fa voninahitra lehibe ho ahy zany sy fahatokisany ahy no ampidirany ahy ao amin'ny tranony. Donc io zany samy manana ny hoe fomba fijeriny zany amin'izay lafiny izay ka ny fombafomba ny mandray ahy ao ny zavatra atolony ao zay zany ny anahy ny zava-dehibe amiko ny fampiatranony ahy tena mifony tanteraka ve no ampiatranony ahy ny sakafo izay arosony ao ohatrahy manokana zany zay. Fa mety misy ny olona sasany hoe andeha hitsikilo ny vovoka kely izay misy any ambany latabatra andeha hofosaina amin'ny olona, ny kalalao izay mandady eny amin'ny rindrina, ny vody vilany madio ve sa tsy madio ny vody vilanin'ny tompo-trano. Fa hadininy zany ilay hoe hatsara-panahin'ilay olona nampiditra azy tao an-trano. Tsetratsetsatsiaritra fotsiny mantsy zany amin'izay hoe karazana introduction kely izay eo amin'ny hoe resaka toetoetrantsika olombelona zany eo amin'ny resaka fandraisana olona, fandraisana vahiny. Io samy manana ny objectifany zany na ny mpandray
na ny olona izay raisina rehefa misy ny karazana fanasana izany. Iverenako mantsy izany ny ao amin'ny hoe resaka fandraisana ny président Macron ao Madagasikara ny 23 avril 2025 izany dia niteraka resabe tokoa io zany hoe isika malagasy fe zany tsy mba mendrika zavatra madio, nahoana ny hoe rehefa tonga ny vahiny de asitrisitrika daholy ny 4 asitrisitrika daholy ny mpivarotra amoron-dalana, asitrisitrika daholy ny zavatra tsy metimety rehetrarehetra, fanajana vahiny zany zay aloha raha hoe raisina zany amin'ny hoe côté positif. Fa ny tanina mipetraka moa zany de ny hoe rehefa lasa ve zany ny président Macron dia iverina indray ve zany ny karazana gaboraraka ao amin'ny tanànan'Antananarivo. Ataoko fa fanamby-goavana mihitsy zany zay zavatra zay ho an'ny ny mpiandraikitra ny tanànan'Antananarivo, ny ben'ny tanàna izany sy ny chef district sy ny sisa fanamby lehibe zay. Ka ho hitatsika moa zany ny hoe aorinan'io ve zany hisy ny fanatsarana bebe kokoa ny tanàna izay efa natomboka teo, efa ho fisokafana ve amin'ny hoe tena fanatsarana sy ny fadiovana marina ny tanànan'Antananarivo. Satria ilay tanànan'Antananarivo mantsy zany misy zavatra maro de maro zany no mifamaofao ambadiky ny hoe fahaloton'io tanàna io. Tsy zao akory ny tenenin'izay fa ny sondage ny hoe communauté mondiale zany no milaza fa isan'ny tanàna maloto ny tanànan'Antananarivo. Ka mila asitsika fisainana zany ny momba an'izay. Satria maro ny zavatra mifamaovao ao, misy ny migration, ny olona avy any amin'ny faritra izany izay hoe mitady ny zavatra mety hahasoa azy, eritreretiny fa ao Antananarivo no ahitany azy, sy fanomezan-tsiny ny zavatra ohatran'izay, satria miandronao daholo tokotrany ny hoe karazana fampandrosoana izay misy zany na ny fianaran'ny ankizy na ny eo amin'ny resaka arabarotra zany na ny amin'ny resaka hoe sekoly na ny resaka hôpitaly, fahasalamana, ny fitaovana izay hoe afaka hitsabona tena ohatra dia ao Antananarivo zany no tena ivatanany. Ka misy zany ny zavatra tokony ho jereny ny olom-pirenena rehetrarehetra zany ny hoe idesankarozena an'Antananarivo, hanaparitahana ny fahefana any amin'ny faritra tsirairay mba hamparitaka zany ny fivangon'ny olona ao Antananarivo. Ary rehefa mitombo ny olona de mitombo ihany koa ny fako, satria ireo olona ireo anana ny fakony daholo. Ka rehefa tsy misy ny organisation momban'izay de lasa fako eran'io. Toetratsika malagasy koa moa zay hoe rehefa misy ny zavatra hoe mamaika zany, ohatra manko zany tamin'ny resaka pesta iny ohatra, de rehefa misy ny valana retina izay mandalo ohatra, ny coronavirus sy ny ohatra hoe ny arety ny mpivalanana zay zany sika malagasy vao zay vao hoe andeha andio. Io fa fahalotona eraky ny arabe io, nefa ny aloha tsy io mihitsy no hita any amin'ny tokotanin'ny tsirairay rehefa tena ataony koty indrindrandrindra ny tokotany manan-katao. Fa any amin'ny arabe ihany nge no misy an'io fako mivangongo io taratry ny ataontsika hoe fitiavatena ny tsirairay, ny individualista. Ny ato amiko ihany no hitako, ny ato ihany ny kojaiko ny fahadiovana, ny zaridaina, ny ato amin'ny misy ato ihany no kojaiko fa za tsy miraraha an'izay any
any amin'ny andalambe any kanefa zay no antony nametrahana ny lehibe ny fokotany, nametrahana ny mairie, nametrahana ny député sy ny sisa hijery an'izay hoe karazana hoe fahadiovan'ny tanàna izay sy ny hoe filaminan'ny tanàna. Ary tsy adinontsika fa misy ny olombelona ao anatin'io ary misy ihany koa ny zavaboary manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay misy ny infrastructure izay hoe ny olombelona zany no afaka maîtriser an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ka rehefa tsy taitra izany ny olombelona, rehefa tsy ataony priorité zany io zavatra io satria misy fiantraikany any amin'ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy ny resaka hoe fahadiovan'ny tanàna, resaka filaminan'ny tanàna, na eo amin'ny resaka hoe sécurité zany zavatra zany na resaka hoe misy influence be de be mihitsy zany ka misy ny fikorotanana aty ivelany dia teraka ihany koa ny fikorotanana ao anaty tsika olombelona ary mamparisarisa, mahosa ny potentiel hoentitsika izany miasa, hoentitsika manatotosa ny zavatra ny tanjona izay tiatsika hotratrarina amin'ny fiainana. Avelako zany aloha iny hoe resaka fandiovana ny tanànan'Antananarivo iny fa ataoko fa tsy de tena any zany no tena hoe zava-dehibe angambany amin'ny fandraisana ny président Macron fa hoe inona zany no zavatra mba ho azon'ny Madagasikara amin'ny fandalovan'io président io. Izay angamba no ataoko fa hoe tokony iopana ny masony ataontsika hoe ny vatona sondritry ny tany rehetra izany miaraka amin'ny vahoaka ny amin'ny hoe inona no zavatra mba ho azosika amin'io zany. Voalohany indrindra aloha zany dia tokony ampidirinao ny resaka fahazahoana ny Îles Éparses. Izany zavatra rehetrarehetra izany zavatra anao nolazain'olona fa azy zay ke le phénomène de raquettage ny phénomène ny raketa mantsy zany ohatra aty mpianarana zany amin'ireny école primaire reny dia misy ny phénomène de raquettage zay tena hoe mampijafajafa, mampitaraina mihitsy ny ankizy zany ilay hoe ohatra manana kaskety ohatra zao ny zaza anankiray de tonga ny mpanao raketa zany de hoe anaty ohatran'izay ny zavatra miseho any amin'ny lakilasy any, manao intimidation zany izay mieritreritra ny tenany hoe masasasy manakery zany de zay hoe anaty anyty de eo zany no mipoitra ny hoe capacité de défense ny le zaza tsirairay misy tsy manaiky mihitsy raha voaraisina ny zavatra ny aminy, ny zavatra ny nanany de indraindray zany tena mivadika fifampitolomana mihitsy fifanomezana totohondry ny zavatra ohatran'izay rehefa hoe mahay miaro tena zany ilay ankizy. De misy ihany koa nefa nilay ankizy zany de eo izy zany de matahotra rehefa rahona n'le anankiray hoe anaty alainy zany le zavatra any am'le ankizy anankiray de eo izy manano eo izy zany mihafiafy eo de mitomany de ndraindray zany tena hoe lasa zaza miafiafy kanosa de matetika moa zany mitaraina any amin'ny ray aman-dreny any izy zany rehefa misy ny phénomène ohatran'izay de ny ray aman-dreny sasany moa zany hoe tonga mandeha any amin'ny école manazava hoe misy zavatra ohatrohatran'izao taraina ny zanako. Ny sasany moa ny ankizy sasany tsy mitantara any amin'ny ray aman-dreny fa de eo izy miafiafy eo. Izany zavatra rehetrarehetra zany itenenako aminareo fotsiny hoe
phénomène ny olombelona intelligent ny miaro ny fananany tsy misy olona zany a tena tsy manaiky mihitsy raha vo raisina ny fananany ka nahoana isika malagasy zany a no ataon'olona ataony Macron raquetage hoe anay ny îles éparses ataony vazaha raquetage hoe anay ny îles éparses de eo daholy mihanahana eo zany a sy misy mireagira ny amin'ny hoe non tsy anareo io fa anay zay zany aloha sationany ka tsy tokony mihitsy zany a hoe avela io fotoana izay andalovana io zany tsy hiresahana ny resaka îles éparses tompokao na inona no valiteny havaliny eo dia adidiny malagasy ny mangataka ny îles éparses na homeny zany zavatra zany na sy homeny dia fanajanao ny tenanao fanajanao ny tanindrazanao ny fangatanao anio satria faiblesse goavana de goavana ary mamenatra zany ny tsy firesahana anio faharoa manarakaraka an'izay ny tany nozanahana nanaovana karazana bibina rehetrarehetra vavolombelona ny tantara ny lohan'ny mpanjaka toera tamin'izany andro zany no hoe no tapahany mpanjanaka ny lohany de netiny tany Frantsa de izao atao mangotrakotraka izao ny fiverenany olombelona olo maventy teo amin'ny tany misy azy ny ampanjaka toera no nitapahana teo amin'ny masony ray tanindrazana aminy ny lohany ary misy pirofo izany zavatra rehetrarehetra izany crime contre l'humanité izany zavatra rehetrarehetra izany de tokony angatahany malagasy ny onitra izay valeur ambony de ambony amina million ny tokony onitra angatahana am'izany zavatra zany tompokao fa tsy tokony hoe avelavela fotsiny comme ça ary tsy ny ampanjaka toera irery no nanaovana habibiana fa olona amanarivony maro no maty ny vonon'ny mpanjanatany tamin'izany andro zany faharoa izay zavatra teneniko zay tsy fahatelo tsy mandraranao mihitsy zany izay zavatra anankiroa zay satria droanao tanteraka droatsika malagasy tanteraka izay zavatra anankiroa zay fa tsy hoe tolotolorana potomofo eo de tolotolorana fanampiana de hoe omenatra ny angataka ny droanao zay mantsy no tena hitako mihitsy hoe tena problème zany amitsika malagasy rehefa zavatra droanao rehefa zavatra anao de sy tokony mihitsy zany ny hoe isalasala ny angataka an'izay satria fakanosana ny tsy firesahana zavatra ohatran'izay fahatelo manarakaraka an'izay zany dia ny hoe inona zany ny fiaramiasa afaka ataonao aminy rehefa tsy androkazy ianao manana safidy ianao na androkazy tsy hiara-iasa aminy ntsony na hiara-iasa aminy mila dinihana daholo zay zavatra zay ary rehefa miara-miasa dia manao an'ilay système samba mahazo gagnant gagnant fa tsy hoe ambakambakainy androany tontolo andro ambakambakainy potipoty mofo no zarazarainy aminao de ilay mpitondra no mody vokovokisany de rehefa avy eo de atsony mipetraka any aminy rehefa avy eo rehefa leo ny vahoaka ato zany ny hoe tsy mihinana
de rehefa lany koa ny nentina tany koa ny rembo nentina avy tany koa de lasa koa miverina koa mitady posta politika ty de izay ve zany no haverimberitsika malagasy nefa opportunité goavana mihitsy ny amin'izao fotoana izao ny hijerevany malagasy ny tombotsoany aisarentsika zany efa naverimberiko teto foana ny hoe jerevo io resaka arenak'ibony tany io ahoana ny fomba zany hitrandrahana an'io aiza ny toerana izay hoe iatsofana ny firenena matanjaka hitrandraka ny arenak'ibony tany tsy voatery akory zany zavatra izany hoe toerana ipetrahan'olona no bodonao fotsiny zao hoe miala teo fa eto hitrandrahana arenak'ibony tany fa mila taony etude rehetrarehetra ny hoe inona no azon'ny Madagasikara amin'ny fitrandrahana an'io arenak'ibony tany io ary inona no azon'ny mponina izay mipetraka eo sy ny malagasy tsy vaky volo zany zavatra rehetrarehetra zany ange zavatra tokony hoe efa nomanina daholo zany ny amin'ny hoe fifanatrehana amin'ny olona ohatran'ireny hoe misy ny zavatra efa hifanarahana rehefa mifanaraka fa tsy mila frantsay intsony dia aseho zay zavatra zay nefa amiko aloha de tsy ny frantsay mihitsy aloha zany no fieverako hoe tena olan'ny Madagasikara satria mbola betsaka koa nge ny hoe malagasy izay mipetraka ny Fransa efa hoe any mihitsy zany ny findrany monina ohatra de sarotra be zay hoe mandaka ny frantsay izay satria hodakany avy any koa nge zany ny teratany malagasy rehetrarehetra koa raha ohatra zany ka hifanao an'izay règlement des comptes zay fa rehefa tsy andaka azy zany de hoe inona zany ny pression atao aminy amin'ny hoe fiarah-miasa gagnant-gagnant hoe mba samy mahazo zany amiko zany izay zavatra anaky telo izay zany no hoe tokony hoe hojerevan'ny malagasy zany ataon'ny malagasy priorité mihitsy zany ny firesahana an'izay karazana zavatra anankitelo izay de mety manana ny etaetapony koa moa zany aloha ny olom-pirenena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa hoe asa zatra hoe mifaly amin'ny potomofo enao manan-karena manana ny zavatra rehetrarehetra tokony hanana ianao ny personnalité ny amin'ny hoe ty zavatra ty inona zany négociation ataoko amin'ilay olona rehefa tsy manana aho zany ny usine sy ny matériel anaovako an'ireto zavatra reto inona zany ny tokony ataoko manao négociation zany manafatra an'ireo olona izay amin'ny firenena matanjaka afaka hanana ny usine hanodinana ny zavatra misy eo amin'ny taninao de enao no mametraka ny lalàna ny amin'ny hoe ty zany ny anjaranareo ity ny anjaranay ary mipaka hatrany amin'ny malagasy tsy vaky volo ny tombontsoa rehetrarehetra izay azo amin'ny fitrandrahana izay atao eo ary anaovana etude manokana mba tsy hifanafitohinana amin'ny population izay eo amin'ilay toerana anaovana ny fitrandrahana inona zany ny zavatra koa ny tombontsoa izay omenao an'le population eo raha ohatra ka misy ny hoe fangalana n'ilay olona teo tsy ongotana mata fotsiny ilay olona fa misy ny hoe trano ngamba zany proposenao an'ilay olona na vola be izay hoe micompenser ny fangalanao azy teo amin'ilay toerana
tsetsatsesa tsy aritra zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay fa miditra eo ny ataontsika hoe zava-dehibe manoloana ny firenena mandroso dia ny malagasy miray feo, malagasy miara-mirona, miray hina, ny hiatrika ny firenena mandroso satria amin'izao fotoana izao koa nge izy efa sahirana, efa samy tia mibabo any Madagasikara daholo. Ka rehefa mihanahana zany isika malagasy fa olombitsy zany no tolorany vola de atao kobosoroka fotsiny zany ny ialan'ny vahoaka teo atsika malagasy ihany ny eran'izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia miantso aho zay mbola matanjaka, zay mbola manana ny lucidité, mbola manana ny intelligence hoentina miaro ny firenena dia mitsangana fa tany masina i Madagasikara, tany navelan'ny rasantsika tsy tokony ho viraviraina ohatran'izao. Jereo amin'ny atsipiriany ny olana rehetrarehetra fa ilaina daholy ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany raha ohatra ka haitsika ny mandrindra azy. Tsisy asambany, tsisy asambony fa rehefa samy amin'ny talentany daholy ny olona ny miasa dia izay no fampandrosoana ny firenena. Ilaina daholy na ny mpamafa lalana satria zay ny teniko amin'ny olona hoe ajaiko ny mpamafa lalana, ny mpamafa trano satria tsy vitako ny zavatra taony fa voatery maniraka aho manakarama olona ny amafa trano, amafa lalana, ny anao zaridaina. Ajaiko reo olona reo satria tsy vitako le zavatra taony. Ilaina ny mpivarotra, na mpivarokena io na mpivarotra legioma io ka izay no ihinananao. Ilaina ny mpanjaitra anjaitra ny akanjonao, ilaina ny mpitsabo hitsabo ny fahasalamanao, ilaina ny mpampianatra hampianatra ny ankizy, ilaina ny mpitondra fivavahana hikojakoja ny ara-panahy, ilaina ny mpanao politika hitondra ny tanidrasana ary hafantatra ny hoe inona marina ny zavatra tena andrasan'ny vahoaka amiko fa tsy hoe hameny posy fotsiny diako eo. Ilaina daholy zany ny asa mandrara rehetrarehetra tsika olombelona fa ny vrai leader de ny mahay mampiasa an'ireo olona rehetrarehetra ireo mivaloriser ny olona rehetrarehetra izay contribuer ao amin'ny société, tsisy atao tombo sy ala, na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy eo ampovoantany dia tokony hitovy ny zavatra rehetra izay sitrahany, ny harena ankibon'ny tany, ny harena ambonin'ny tany, ny harena rehetra misy ao Madagasikara dia ny malagasy tsy vaky volo no tokony sitraka azy. Ka ao anatin'ny karazana politika daholy ny hoe ahoana ny anaovana an'izay mba samy ahazo ny anjarany daholy dia ny fitsinjaram-pahefana. Ka ny raha eto amin'izany foray santé miavaka tsara ny fandaharana ataoko hoe réflexion politique sy ny hoe développement personnel. Ny réflexion politique dia ny fomba fahitako ny politika sy ny hoe tolo-kevitra avy ety amiko anjara brika izay omeko ny malagasy sy ny mpitondra fanjakana
ananako droit ny manome ny hevitro satria olo-pirenena ihany koa aho na dia mipetraka tia ampitany ranomasina na dia fa manana ny zom-pirenena kanadiana dia ny raha mikoriana ato amiko mbola malagasy, mbola betsaka ny havako any Madagasikara izay hoe mila ny fampandrosoana ny Madagasikara ka tsy misy mihitsy zany ny zavatra izay hoe manohitohin-dahy ny amin'ny fitenenako ny hevitro. Raha hitanareo fa mety asoa ny hevitro de raiso, rehefa tsy dia azoazonareo dia janony, fa asa mifandefa karazana intimidation. Ça sert à quoi? Za tsy mi-intimider an'izaniza mihitsy ny milaza ny hevitro eto, tsisy olona kahalaiko eto, fa rehefa misy ny fihetsika izay ataon'ny olona iray ka manelingelina ny mpiaramonina, manelingelina ny malagasy, manelingelina ny olombelona eto ambonin'ny tany, dia izay no adiadiko eto. Na de ny mpisotro toaka sy ny mpifoka rogony, mbola tsy nanao moral an'ireo ato eto, na ilaza fa de olona tsisy lanazy, manazava aho ny hoe izao no antony mahatonga ny olona misotro toaka sy mifoka rogony, karazana fiakinan-doha na addiction en terme médical zany. Tsy voatery ho ditra na adalana fa ndraindray ilay olona manana problème na santé mentale ohatra na fizika, dia manao automédication izy zany. Manana problème izy amin'ny société dia manao karazana hoe automédication amin'iny zavatra iny. Misy ny phénomène de groupe izay hoe mety mampisy karazana tentation ilay dynamisme de groupe, dia miditra ao izy. Efa nomeko ny solution sy ny fomba fietrehana azy na ho an'ilay olona na ho an'ilay olona manodidina azy. Donc tsy misy mihitsy fandatsana an'izanizy eto, tsisy fanomezana moral an'izanizy eto, fa miteny aminao fotsiny aho hoe izao ny phénomène misy, mety anelingelina anao, mety animba anao, ary mety animba ny manodidina anao. De toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Ary dia tsiditsidio matetika ny YouTube Jeanne Forêt Santé. Veloma tompoko.